vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaitso anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandehandeha izy mba nanisik ampunyang palay aminiran amin'ny fofen'ny fifaliana no iarabako atsika menakavy a androany dia iresaka zavatra anankiray mahakasika ny fo sy ny fisainana mba hitahin'Andriamanitra atsika menakavy faly mirabatsika rehetra tia ampitan-dranomasina tia Frantsa atia Europe atia Dubai atia Asia atia Maurice atia La Réunion sy manerana izao tontolo izao zay manaraka direct ity fandarana ity amin'ny alalany tambajotsa serasera izany araka ny efa fatatsika fisaky ny alarbial ny tenako dia manao fandarana direct amin'ny Facebook mba ho atsika menakavy aty ampitan-dranomasina ny angatahako dia mba hanaparitahana maximum hipartager naraka zay tratra mihitsy ity fandarana ity any amin'ny namana any amin'ny fianakaviana alefaso any amin'ny MP any amin'ny Messenger any amin'ny Facebook sy ny sisy aitsika zany mba mandefasa faravakely ny olona ray ianao mandefa any amin'ny namana folo na namana roapolo tsy haiko ahoana ny fanaovana azy na alefaso any amin'ny groupe misy anao fa mba faravaratsy mba misy olona ray na roa miaino an'izao fandarana izao no ny aminao avy amin'ny alalanao satria tsy voatery misy invitation be hoe taratasy be ho zaraina fa manindry bokotra fotsiny ianao ao anaty telefoninao de miparitaka io manindra an'le partager iny fotsiny ianao de fa lasa de fa mandeha ny zavatra rehetra jerevo zay namana na reny olona tsy tia fivavahana reny ary na olona no iverinao fa tsy tia fivavahana dia alefaso any fa reny olo reny mihitsy ny tian'Andriamanitra avonjena reny olo reny ny tian'Andriamanitra ositranina tsara ny manamarika fa ny sabotsy faharoapolo ny volana meny tenako dia tsy maintsy efa tonga eto a Frantsa anatanteraka le vavaka délivrance spéciale ho an'ny fo ivavaka ho atsika menakavy amin'ny sabotsy ho avy zao 13 mai 2023 de mbola eto Madagasikara ny tenako ary tondra fampianarana lehibe aho amin'ity asabotsy 13 mai ity zay anasako sady atsika menakavy eto Antananarivo sy ny manodidina anarika fotoam-bavaka lehibe zay itondrako mambavaka ny fiainatsika io ary itondrako fampianarana lehibe sy goavana izany androany ampianatra momba ny eritseritra sy ny fisainana inona ny mahasamy hafa ny eritseritra sy ny fisainana tena zava-dehibe no andraisatsika izay fampianarana izay ndo atsika aloha ivavaka misaora indrindra tompo satria Andriamanitra lehibe ianao ary Andriamanitra mahagaga Andriamanitra tsara sady mpanao ny tsara matoky tompo fa ampianatra anay ianao sy anoro lalana anay izay zavatra tokony ho ataonay izay zavatra tokony ho eritseretinay izay zavatra tokony ho afaka anay manatena fa ampianatra anay ianao ary tena maro an'retolo reto no kasianao manokana ao anatin'ny fampianarana zay ho renesina eto amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo amen andao maky tenin'Andriamanitra isika arak'izay voalaza sy voasoratra ato amin'ny Jakoba toko voalohany Jakoba tokony voalohany eo amin'ny andininy fa 7 no vakiko Jakoba toko voalohany andininy fa 7 manao hoe fa samy alay-panahy ny olona rehetra raha tarihan'ny filany sy ny fitahiny izy ary ny filana rehefa torotoroina de miteraka otra
ary ny ota rehefa tanteraka de miteraka fahafatesana averiko le 15 17 averiko fa samy alaim-panany ny olona rehetra raha tarian'ny filana sy ny fitahana izy ary ny filana rehefa torotoroina de miteraka ota ary ny ota rehefa tanteraka de miteraka fahafatesana. Amen. Iresaka tsika mahakasika ny hoe eritreritra sy ny fisainana. Inona ny mahasamihafa ny eritreritra sy ny fisainana? Ny eritreritra tsara sy ny fisainana tsara, ny eritreri-dratsy sy ny fisainana ratsy. Inona no mahasamihafa izany? Ny fisainana riavana dia avy atao anatin'ny fo. Tiako voaray anao tsara ity fampianarana ity satria be da be amintsika no manamelo tena amina zavatra tsy fatatsika de mampafantatra atsika fa ho afaka ianao androany. Ny fisainana tompoko dia atao anatin'ny fo no misaina, atao anatin'ny fo no hoana zany filazako azy hoe no fisainana no mivoaka zay le izy. Fa ny eritreritra kosa dia ato atao anatin'ny eritreritra, ato ny atao eritreritra dia ato no mivoaka ny fisainana. Rehefa mivoaka zany ny rehefa manomboka mamoaka zavatra ny olona dia avy atao anatin'ny fo. Izany no natonga ny baiboly ny teny rehefa mijery tsika atao amin'ny tenin'ny Jesosy indray andro de zao ny tenin'ny Jesosy eo amin'ny Matthieu 5:12 manao hoe fa avy ao amin'ny fo izy 7:20. Matthieu 5:12 manao hoe fa avy ao amin'ny fo no ivoahan'ny sain-dratsy. Avy atao anatin'ny fo zany no mivoaka ny fisainana ratsy, fisain-dratsy de ny von'olona, ny fakambadin'olona, ny fijangajangana, ny hialatra, ny ampangalaingy, ny fitenenan-dratsy. Avy any anatin'ny fo le fisainana ratsy no mivoaka. Inona ny mahasamihafa ny eritreritra sy ny fisainana? Ny fisainana de zavatra mitoetra ao anatin'ny fon'ny olona, zavatra efa reserve, zavatra efa mipetraka ao, zavatra efa mitoetra ao. Ny fisainana ny ozy izy ny voalazany Jesosy ndray andro hoe ny rakitra tsara ozy izy no amohan'ny olona zavatra tsara, ny rakitra tsara no amohan'ny olona zavatra tsara. Ary zay ny teniny eo Matthieu 5:7 milaza manao hoe ny voratsy, ny hazo ratsy tsy mety mamovo tsara ary ny hazo tsara tsy mety mamovo ratsy, ka de ny vo no ahafantaranareo azy. Raha vo ratsy ny fisainan'ny olona, ratsy ny fisainan'ny olona, avy ao anatin'ny fony. Zay no natonga ny baiboly nilaza any amin'ny Genesis 3:9 fa zao ny tenin'Andriamanitra manao hoe ny fisainana rehetra avy ao anatin'ny fon'ny olona ozy izy de ratsy mandritry ny andro. Rehefa andringan'Andriamanitra, andringana izao tontolo zao tamin'ny safo-drano tamin'ny andro Noa, de zay mihitsy ny tenin'Andriamanitra eo atao amin'ny Genesis 3:9-5. Ary hitan'ny Jehova babe ny faratsian'ny olona tambonin'ny tany, ka zay fisainana rehetra avy ao anatin'ny fony de ratsy ihany mandritry ny andro. Ny fisainana rehetrarehetra avy ao anatin'ny fony de ratsy mandritry ny andro. Le fisainana, misy fisainana zany ao anatintsika ao zay efa hoe zay mihitsy natonga n'Andriamanitra nandringana an'izao tontolo zao, ratsy mandritry ny andro. Zany hoe efa nisy zavatra be da be mipetraka tao, de mivoaka fotsiny le fisainan-dratsy amin'ny fiainan'ny olona. De io no nazavain'i Jesosy tao amin'ny Matthieu 5:12 vakitsika tao hoe fa avy ao amin'ny fo no ivoahan'ny sain-dratsy, de ny von'olona, sain-dratsy zany, fakambadin'olona, ny fijangajangana, ny hialatra, ny ampangalaingy, avy any anatin'ny fo
no ivoahany reny rehetrarehetra ireny. Mahatonga ny olona manao action tena grave be, mahatonga ny olona tena hoe mavita mamon'olona mangalatra mamaky banky de tsy eritreritra mandalo akory reny andeha mamaky banky tsy eritreritra mandalo reny, andeha amon'olona andeha no violence ao violeko io zanaky ny cousine kio io ankizy vavy 13 ans io andeha ivioler an'io reny zany tsy eritreritra mandalo fa zavatra efa fisainana mihitsy hoe izao ny itondrako azy, izao ny anaovako azy, izao ny anaovako azy. Ny karazana kolikoly sy ny famadiana ny rariny ho lasa tsy rariny, ary ny famadiana ny tsy rariny, ny tsy fahamarinana ho lasa fahamarinana, de efa zavatra any anatin'ny fo. Reny karazana action grave be tena hoe adalana faratapony ataon'ny olona ireny de tsy eritreritra mandalo fa zavatra efa avy ao anatin'ny fo sy fisainana avy ao anatin'ny fo de mivoaka fotsiny ety ivelany. Ny fakambadin'olona, ny fampirafesana tompoko tsy zavatra tampoka. Ny fampirafesana raha ohatra zao ny vadinao mampirafy na ianao mampirafy tsy zavatra tampotampoka zany hoe nampirafy tampoka ianao teny ambony tomobile teny ambony bus de rasa nampirafy sendrana anany ianao de nampirafy ny seritreritra nandalo. Non, ny zavatra efa nikonokononona tao, efa nivolavolaina tao, efa nipetraka nandritry ny andro maro tao. Ahoana ny itondrako ny fampirafesana, ahoana ny itondrako azy atao amin'ny Facebook, ahoana ny itondrako azy atao amin'ny messenger, ahoana ny fomba anafenako an'io amin'ny vadiko, ahoana ny fomba itondrako ny MP-ako, ahoana ny code secret, sy ny sisa. Na ny code secret anao rehefa mipetrapetraka daholy miaraka amin'ny astérix kely sy ny diège mba tsy afahan'ny vadinao aharaka an'izy tena code secret sy tena efa tena mafidy tanteraka mihitsy efa mipetrapetraka daholy reny, na ny chambre andehanana na ny hôtely andehanana efa mipetrapetraka daholy, na ny fomba ampiresahana ny madame na ny fomba ampiresahana ny ranga efa avy any anatin'ny fo izy reny, no mivoaka ary fisainana zany natonga an Jesosy sy ny laza mana hoe ny avy ao amin'ny fo no mahaloton'ny olona, satria avy ao anatin'ny fo no ivoahany sain-dratsy rehetra, ny saina ratsy rehetrarehetra anatin'ny fo. Ary amafisy ny Genesis vakitsika teo io izy Andriamanitra hoe fahitan'i Jehovah fa be ny faratsin'ny olona, zany hoe le faratsin'ny olona teto ambonin'ny tany, ny adalan'ny olona teto ambonin'ny tany, de ozy izy voalaza baiboly fa izay fisainana rehetra avy ao amin'ny fony de ratsy ihany mandritry ny andro. Zany hoe mahatonga ny olona manao adalana faratapony, mahatonga ny olona tena manao zavatra tena fahotana faratapony, de zavatra efa avy any anatin'ny fo reny hoe fanolanana zaza tsy ampitaona ireny, reny vonin'olona ireny, reny alatra bevava ireny, ny fisolokina ny namana, ny famadiana ny sakaiza, famadiana ny namana, de zavatra avy any anatin'ny fo no ivoahany reny. Zany le izy avaiza nefa io fisainana io dia miditra tsy kelikely avy any anaty eritreritra, miditra tsy kelikely avy any anaty eritreritra. Ozy izy ity tenin'Andriamanitra ity eto amin'ny Jakoba toko voalohany, andiny fafito amby folo mivakitsika teto manao hoe ary ny filana rehefa torotoroina de miteraka ota, ary ny ota rehefa tanteraka de miteraka fahafatesana. Eto ambony eto izy eo amin'ny Jakoba toko voalohany andiny fefatra amby folo de ozy izy fa samy alay-panahy ny olona rehetra raha tarihan'ny filany sy ny fitahany izy sy fitahany izy, ary ny filana rehefa torotoroina de miteraka ota, ary ny ota rehefa tanteraka de miteraka fahafatesana. Eno izao ny mahatonga ny olona manana fisainana ratsy avy ao anatin'ny fony de tsy ndray andro akory izy io. Ny fisainana ratsy tsy ndray andro,
ny fisainana ratsy tsy toetran'olombelona ny fisainana ratsy tsy karaktera tsika avy any anaty kibo ny fisainana ratsy fa miainga avy atao anaty heritreritra le izy miainga avy atao anaty heritreritra le izy miainga atao anaty heritreritra le izy de misy heritreri-dratsy mandalo ka ny heritreri-dratsy tompoko zany no ampaherezako atsika mpanompon'Andriamanitra aza manamelo tena aza manamelo tena raha misy heritreri-dratsy mandalo ao anatinao zany zay mako be da be mihitsy ny mpanompon'Andriamanitra miresaka amiko pastera indraindray a pastera misy fisainana ratsy atao anatiko ato misy heritreri-dratsy atao anatiko ato io moa zany ampifangaroantsika le saina sy heritreritra misy fotoantsika manafangaroana izy io fa samy hafa ny fisainana sy ny heritreritra mahita vehivavy a pastera eny an-dalana de ohatrany tonga de manana heritreri-dratsy eny vehivavy iny a manana heritreri-dratsy eny vehivavy iny mahita kizila bokosy be de tonga de manana heritreri-dratsy hoe raha mba iny miaraka amiko raha mba iny miaraka amiko mahita ao ampiasana pastera mahita vola le mipetrapetraky reny ao ampiasana mipedabe fakapana pastera de misy heritreri-dratsy atao anatiko tiaka an'le vola alay-pana tiaka an'le vola misy heritreri-dratsy pastera atao anatiko ato hoe mijery zavatra ao anatin'ny telefona de nahita zavatra nandalo tao anaty Facebook a de lasa misy heritreri-dratsy atao anatiko ato misy fisainana ratsy atao anatiko ato misy heritreri-dratsy enory mpino malala isany raha lasanabavy raha miheritreri-dratsy ianao de zao aza manamelo tena satria ny devoly tompoko ny devoly de afaka mamafy heritreri-dratsy any anatinao amin'ny alalany zavatra hita amin'ny masonao de afaka mamafy izy heritreri-dratsy zavaiko tsara zay amin'ny alalan'ny ino mo zany sensation-nao ny fahatsapanao mahatsapa zavatra ianao de possible ny devoly mandefa heritreri-dratsy amina zavatra manodidina anao de possible ny devoly mandefa fakapanahy zay le atao hoe fakapanahy de io araka le tenin'Andriamanitra atao amin'ny Jakoba teo io hoe eo amin'ny Jakoba toko voalohany andiny faefatra amby folo hoe fa samy alay-pana ny olona raha tarian'ny filany sy ny fisifitahany izy samy alay-pana ny olona be da be fakapana manodidina atsika eny ary re fakapana manodidina atsika ireny zavatra mamirapiritra eny de mitondra heritreri-dratsy ao anatisika ka ny heritreri-dratsy tompoko tsy fahotana tsy ndreko tsara zay raha misy zavatra mandalo ao anatinao hoe misy nahita vehivavy tampoka ianao na nahita lehilahy tampoka ianao na ao anaty Facebook de iny misy heritreritra mandalo ao anatinao hoe iny vehivavy iny ohatra zao sanatria ohatrany hoe misy ino moa zany filana tampoka ao anatinao na misy zavatra misitona anao tampoka zany de tsy voatery ianao io tsy voatery ianao io fa mety ny devoly mandefan'io devoly mandefan'io fa ny fahotana de izao ity ny fahotana ilay andinin'ny fadimy amby folo manao hoe fa ary ny filana rehefa torotoronina de miteraka ota eo ny fahotana raha ohatra ianao ka nahita an'le vehivavy na nahita an'le lehilahy na nahita an'le fakapana le vola be ka manomboka torotoroninao ina le torotoronin manomboka mandany 2 minitra ianao mieritreritra an'io mandany 2 minitra manomboka mandany fiefakadiny de manomboka torotoroninao zay le manoritoro de ahoana ny anaovana azy de ahoana ny hitondra anazy amin'ny vola be atao ampiasana io ahoana ny anodonana an'io ahoana ny amelezako an'iny olona iny ahoana ny anodonako azy de iny vehivavy iny ahoana ny azahoko ny vehivavy iny finy tsy maintsy azoko zay le hoe manoritoro iny le fahotana mafaty iny le fahotana iny le ianao manoritoro an'le heritreritra ratsy ka iny raha voatorotoroninao elaela eo de lasa mivadika ao anatin'ny fo am'izay izy zany miainga avy ato aloha de ampirosiany devoly ianao iny kialamanja iny zao tsisy pahita ianao de torotoroninao io de torotoroninao io de anao le manoritoro an'iny de mivadika lasa fisainana am'izay le izy la heritreritra teo
lasa fisainana de in'le fisainana iny eo am'izay anao le lasa hoe mpijangajanga de lasa mampirafy de lasa ohatrany hoe na mijangajanga ary anao tsy naninona na mampirafy ary anao tsy maninona na nangalatra ary anao ohatrany mandeha automatika ihany na nanao ratsy ary anao fa mandeha automatika ihany na ninina zary tsy nety nataonao de ohatrany mety foana tsy manenjika anao mihitsy ny fonao tsy manenjika anao ny eritreritrao fa dia tena hoe lasa normal satria izy lasa fisainana zay le izy inona ny tokony ataon'ny mpino raha tena zanak'Andriamanitra ianao de zao vo tonga le eritreritra hitanao avy any misy zavatra mampieritreritra anao eo ianao tonga de efa manohatra ary eo no alalana ny mpino tena mpino eo ny alalana hoe nandray an' Jesosy ianao eo no alalana hoe tena zanak'Andriamanitra ianao eo no alalana hoe tena mpanompon'Andriamanitra ianao a ary efa tena voadioan' Jesosy tamin'ny rany ianao raha vo misy zavatra miady eo anatinao ao le fisainana atao anatin'ny fo manohatra ny leritsery-dratsy eo ny alalana fa zanak'Andriamanitra ianao eo ny alalana fa zanak'Andriamanitra ianao eo ny alalana fa efa Jesosy sy ny fanahy masina ny eo anatinao misy eritreritra mandalo eo anatinao de io eritreritra io mety 5 segondra mety 10 segondra de mampiditra ny devoly iny ohatr'izao zao ohatr'izao io ny fakapanahy io ohatr'izao ka raha vo ianinao misy zavatra manohatra ao anatinao iny le fanahy masina manohatra ny eritreritra zay no mahatonga na mampahery foana atsika mpino raha sanatry ny vavaka misy zavatra mandalo ao anaty eritreritra ao ka heninao anefa mifonao tsy manaiky ny fisainana avy amin'ny fonao tsy manaiky manomboka manohatra ianao tsy tiako zany tsy teanao an'izany a tsy tiako zany de misoran'Andriamanitra fa misy fanahy masina ao anatinao ary le fanahy masina ao anatinao no manohatra an'le zavatra mandalo manohatra an'le fakapanahy manohatra an'le hoe aza miditra amin'io ianao aza manitra maty ianao raha miditra amin'io manimba anao io de iny le izy fa nandalo le eritreritra fa tsy navoanao ary eo no mahatonga ny devoly mialamaina raha vo matetetika ny devoly zany mampiditra eritreritra ao anatinao ampidiry ny vehivavy ampidiry ny fijangajangana ampidiry ny filma vetaveta ampidiry ny fakapanahy amin'ny resaka vola ampidiry ny violence ny resaka ohatra zany ampidiry ny sosao ka reha vo hitany ianao manohatra foana zay le hoe toerony devoly de andositra anareo izy raha vo le fisainanao zany manohatra an'le eritreritra ratsy iny de ao arina kely ao ny devoly tsy ahita hirika intsony de tsy possible ntsony izy andefa eritreritra ratsy eo anatinao tsy possible ntsony izy andefa eritreritra ratsy eo anatinao satria le fisainan'ny fonao lay fonao efa manohatra ka reo misy fotoana zay no natonga amin'ny Paoly apôstôly ny teny an'iny mana hoe any amin'ny Galatiana 3:7 izy iny hoe nofo manohatra ny fanahy ary ny fanahy manohatra ny nofo manohatra ny fanahy ary ny fanahy manohatra ny nofo misy zavatra miady ao anatintsika ao ka raha amin'ny fotoana zany le devoly te andefa eritreri-dratsy foana ary izy manana droit izy andefa fakapanahy eo an'loatsika na i Jesosy ary nandefasany an'izany tamin'ny fahadianana 7 alina rehefa avy mifahadianana Jesosy de nandefasany eritreri-dratsy io izy ovay tonga mofo io ovay tonga mofo fa nony ianao zao nandefasany fakapanahy Jesosy manana droit ny devoly andefa fakapanahy eo an'loanao mandefa eritreritra ratsy fa fantatry Jesosy izy hoe ratsy tsy mila mamadika ny mofo lasa vato lasa mofo anao ratsy zany miala anao satana na lefa ny devoly ny fakapanahy teo an'lohan'i Jesosy andana misaoty avy ety amin'ny tapon'ny tempoly ety anao mianjera any ambany any fa tsy maninona fa izy andidiny anjeliny aminao eritreritra ratsy pressentiment izy tsika manana karazana pressentiment ohatra zany hoe andana mianjera any fa tsy maninona de fa fantary Jesosy hoe ratsy nitoheriny foana le eritreritra nitoheriny foana ny devoly dozy izy ny devoly farany
netiny devoly teny amin'ny farany ambony sy ny tampony izy de nasehoany mihitsy reo izy ny fananana rehetra eto am'izao tontolo zao jerenao fa mirapiratany omeko anao reo raha ekoakeo anatrehako fa ozy jesosy hoe andany ianao mandeha ry satana andany ianao mandeha notoheriny jesosy foana de rehefa notoheriny jesosy foana lay fakapanahy lay eritreritra ratsy de lasa satana de tsy miverina ntsony izy lasa satana de tsy miverina ntsony ino izy fampianaran'izao zany no mahatonga ny hoe ny devoly manana droit apiditra eritreridratsy eo anatiny foana na any ampianarana fraude mitriche mangalatra na ao an-trano manana droit ny devoly na ao anaty telefôna ny devoly manana droit izy tena hoe hitondra fakapananao amin'ny alalan'ny telefôninao manana droit izy andefa eritreridratsy eo anatinao mandefa eritreridratsy manana droit izy fa ianao koa manana droit afaka manohatra tanteraka izay eritreridratsy zay ka amin'ny fotoana ianao isaky ny metsika ianao zany manohatra toerinao daholo zay ampidiriny de tsy possible tafiditra lasa fisainanao le izy tsy mivadika fisainana fa amin'ny fotoana am'izay ianao zany torotoroinao le eritreridratsy lefa ny devoly na le fakapanahy manomboka torotoroinao le izy de manana fotoana lavabe anao eritseretana an'le izy amin'ny alina manana fotoana lavabe anao andiniana an'izy ino le hoe manoritoroinao anatin'ny eritseritra ao le izy satria ny devoly mampiditra an'izay de mivadika moramora ny anatin'ny fonao iny de mivadika fisainana ary raha vao mivadika fisainana ratsy iny tsy maintsy vitanao ny action satria avy ao anatin'ny fono ivoahany saindratsy de ny von'olona fakambadin'olona mialatra ny fahotana rehetrarehetra sy ny tsy fahamarina retsika avy ao anatin'ny fo no mivoaka ho azy am'izay le izy ny ainga vaizy ny ainga avy eo am'le eritreritra fa ianao nanaiky nanoritoro an'le izy de nivadika fisainana eo no hitandremany mpino zay le hoe toeriny devoly de andositra anareo izy zay le tenin'andriamanitra amin'ny Efesianina toko 4:7 manao hoe aza manome fitoerana ho an'ny devoly aza manome fitoerana inona ny dikany aza manome fitoerana ho an'ny devoly izy manana droit andefa eritreridratsy andefa eritreridratsy eo anatondoanao fa ianao koa manana droit afaka anosika azy dratsy sy mampiditra anao satana raha vo toerinao fotsiny izy eo anaty eritreritra de tsy tafiditra ao anatin'ny fo tsy tafiditra anaty fisainana zay no mahasamy hafa ny eritreridratsy sy ny fisainandratsy ny eritreridratsy avy amin'ny devoly fa ny fisainana ratsy efa avy aminao efa lasa volonté ianao efa lasa volonté efa sitraponao ny fisainana ratsy zay le izy ary nikendreniny devoly tsy ianao tratran'ny fakapanahy fa ho lasa fisainanao mihitsy le zavatra de ianao mihitsy ny manana volonté raha ianao mihitsy ny manana volonté hanao an'le izy satria fa mivadika fisainana ratsy la eo anatinao de ohatra zay koa ny zavatra tsara rehetra tsisy hafa fataka zany tompoko rehefa ianao indray ny zanak'Andriamanitra ka misy eritreritra tsara mandalo de iny le eritreritra tsara iny manomboka torotoroinao le zavatra tsara iny ohatra manam-pitiavana ny rahalahinao na fitiavana madio mana fitiavana olona ianao misy zay ny tsara zay no mahatsara ny hoe fidio ny zavatra henonao ary fidio ny zavatra jerenao ao anaty Facebook ao anaty télévision ao anaty radio satria tompoko itsika manana zavatra maromaro azotsika ampidirana ny devoly na amin'ny sofina na amin'ny maso na amin'ny tanana retovam-pandrenesana asa na anankidimy zay na anankifiry na anankidimy na anankifiry nitovam-pandrenesana amin'ny maha-olombelona fidio ny zavatra jerenao rehefa zatra ao anatin'ity telefôniny ty
ao anatin'ny télévision anao raha vo zavatra kiratsiratsy foana ny jerenao ary ny devoly mitondra fakapanao am'izany eritreritsato zany raha vo zavatra kiratsiratsy foana ny jerenao de lasa torotoroinao iny de iny am'veo ny vadika fisainana raha vo zavatra ratsy foana nenonao zavatra ratsy foana misy olona fampiresaka aminao de mifosa olona misy olona miresaka aminao dia olona ratsy toetra mifampanananao de olona ratsy toetra ny anana zavatra ratsy kiratsiratsy de lasa mivadika fisainanao iny lasa mivadika fisainanao fa rehefa zaka miainy toroteny ianao ary eo ny amporosiako antsika piny mianara foana miainy toroteny mizara miainy toroteny mizara foana manana fahazarana miainy fampianarana miainy zavaraty tsara miainy fampianarana tsara tolotsaina tsara mianara miainy zavatra madio mijery zavatra madio fampianarana madio fisainana zainina tonga ny baiboly ny tena any amin'ny oabolana mana hoe am'dio ny fanananao rehetra ozy izy am'dio ny fananao rehetra ividianana fahalalana ividianana fahendrena ozy izy any boky ny oabolana miverimberina any mana hoe aoka ny masonao zy izy ifaly ijerin'ny lalako aoka ny sofonao faly iain'ny fananarako iain'ny fananarako iain'ny fampianarako satria raisiko ohatra raha izao fampianarana ohatra zao foana ny raisinao toroteny pasteur eritiana foana ny renesinao toroteny mombana famasinana foana ny renesinao toroteny mombana fitarihana ho amina fahazava-tsaina foana ho amina fahendrena foana ny raisinao de iny lasa torotoro'ny lohanao iny ay ve misy an'izany fanetretena zany ay ve mila manana fitiavana ny olona rehetra ay ve tokony manana zao ka manomboka torotoroninao de lasa mivadika fisainanao lasa fisainanao ka zay ny mahatonga an'le hoe tsy miezaky ianao anao ny tsara na hoe miezaky ianao anao ny ratsy fa le zavatra ao anatin'ny fonao no mivoaka ho azy ny azo tsara tsy mamovo ratsy ary ny azo ratsy tsy mamovo tsara le izy hitanao ny fanaovana ratsy na ny fanaovana zavatra tsara ny fanaovanao ratsy aman'olona de tsy mila manao ezaka ianao mba hanao ratsy aman'olona fa manao ratsy automatika ianao satria le fisainanao mihitsy le zavatra atao anatinao mihitsy nefa zay mihitsy le atovy anatin'ny fo le fisaina avy anatin'ny fo de mivoaka automatika de manao ratsy ho azy ianao fa rehefa misy vo tsara ao anatinao hazo tsara ny ao anatinao zay rakitra ao am-pon'ny olona ozy izy ny tenin' jesosy zay rakitra rehefa rakitra tsara ny ao anatin'ny fonao de mivoaka zavatra tsara iny de tsy miezaky ianao anao tsara aman'olona non tsy miezaka manao zavatra tsara ianao tsy miezaky ianao anao tsara aman'olona tsy ezaky ianao mba tsy hanao ratsy olona tsy zany le izy fa lefa fisainana ny torotoroninao le eritreritra azafady nisy eritreritra be da be rehefa maheny toroteny anao de torotoroninao reny torotoroninao reny torotoroninao de lasa midina tsikelikely lasa fisainanao tsy mijanona ho eritreritra mandalo fa lasa fisainanao de zany mahatonga anao tsy mahay manao ratsy olona lasa tianao zavatra tsara foana lasa tianao zavatra tsara foana lasa tianao zavatra tsara man'olona foana misy zavatra be da be de lasa manao ny tsara ianao zany le izy lasa tsy mahay makahala olona ho azy satria nahoana le toroteny reanao le zavatra hita amin'ny masonao le zavatra nampianarinanao le zavatra nitezananao le eritreritra nandalo satria ny toroteny inge mandalo toroteny mandalo amin'ny sofinao mandalo amin'ny masonao fa ianao kosa au lieu de anoritoro an'le filana au lieu de isaintsaina le fakapana lasa toroteny ny eritreretinao zay na tonga ny baiboly ny teny any amin'ny Josoa toko voalohany andiny favalo aza vela hiala amin'ny vavanao ty boky ny lalàna ity fa saintsaino andro manalina saintsaino andro manalina ary am'izany de alavirary ny lalanao anao sady aminina rehefa manomboka miaina le toroteny ianao ka manomboka mieritreritra foana an'iny mieritreritra an'iny de midina tsikelikely izy midina tsikelikely ao anatin'ny fonao de lasa misy rakitra tsara ao anatinao de lasa manana fisainana madio ianao dia ianao tsy hoe miezaka manao ny tsara non tsy misy ezaka zany ny olona rehefa ao anatin'ny fanahy masina ao anatin'ny Jesosy ao anatiny am'izay le fisainana mazava ao anatin'le fisainana madio de tsy manao iezaka izy
miezaka be mba hanao tsara man'olona miezaka fa mandeha automatique mandeha ho azy ianao manao zavatra tsara. Tadidiko tsara le tovolahy anankiray zay mpianatry ny université nanontany azy ny professeur nampianatra azy ahoana le te avela ozy izy ialahy moa zany mpivavaka be de hoe eny to mpivavaka be ialahy zany tsy mijangajanga tsy miloka tsy mamonjy balia ialahy zany tsy mifoka ialahy zany tsy misotro labera ialahy zany tsy mijery film maloto reny de eno izy le tovolahy eno izy le rahalahy kely tsy manao an'izany ramose de ozy izy le professeur inona ny ezaka ataony lahy ahoana ny avy tany lahy an'izany ezaka mana ahoana ny avy tany lahy an'izany de zao ny tenin'le rahalahy zange ozy izy professeur tsy miezaka manao an'izany zange ramose tsy miezaka manao an'izany fiainako zany mandeha automatique amiko zany fa tsy hoe miezaka any tsy jangajanga fa tsy hoe miezaka any tsy angalatra tsy hoe miezaka any tsy sotro labiera tsy hoe miezaka any tsy loka non mandeha automatique tsy mahay an'izany a tsy mahay an'izany a tsy mahay an'izany a tsy mahay manao an'ireny a zany rehefa mbany fahasoavana le olona zany rehefa le fisainana mihitsy nefa mivadika ho fisainan'Andriamanitra. Ndray andro tsy hoe ndray eny hitatsika ohatra hoe ny ganakely ny ganagana ny renina ganagana na ny ganabe de tsy mikotrika ganagana tsy mikotrika fa manatody fotsiny izy manatody izy fa ny akoho no mikotrika de manatody ny gana fa ny akoho no mikotrika inona zavatra mitranga rehefa alainao ny nina izy ty rehefa mikotrika ny akoho mikotrika todongana de efa le reny akoho hoe nahazo zaza na rehefa foy zany le gana kely foy de fa le reny akoho hoe nahazo zaza kely nahazo zanaka sy ny sisa fa titsika eto fa raha vao mahita rano reo gana kely reo mahita rano de na miaraka eo le zanaka akoho kely sy le zanaka gana kely de naturan'lay gana naturan'le gana tsisy hevitra mihitsy fa tonga de milalao rano le akoho kely mangasy azy kely etsy tsy mahay milalao rano mety miarana teraky reo miarana kotriky reo miara foy reo fa samy hafa mitrangana lay gana efa manana n'lay natiora mahaganagana azy tia milalao rano tia milona rano lay akoho tsy mahay an'izany. Alleluia. Inona ny tiako atongavana tsy mila ezaka akory ny ganagana hoe andeha ilomano a fa mandeha ho azy fotsiny mandeha automatique fotsiny ary ohatry zany ny zanak'Andriamanitra raha vao ny fotsika mihitsy raha vao ny fotsika mihitsy ny fisainany fotsika mihitsy no efa tafiditra ao Jesosy tafiditra ao le eritreritra be da be efa nisy eritreritra efa mandeha tsikelikely midina miamidina ao de tsy miezaka akory ianao tsy hanota fa tsy mahay manota ho azy ianao tsy mahay manota ho azy ohatra anazy ohatsy hoe miezaka ny tsy teny ratsy natezitra ohatry ny ahoana ary de tsy hoe miezaka hoe fa tena tehirteny ratsy mihitsy zany teteny ratsy a fa manakombona mivavaka fotsiny io fa tena teteny ratsy a tsy mahay an'izany tsika tsy mahay an'izany tsy mahay an'izany na hoe tezitra ohatrany ahoana ianao de andeha andray antsy andray boiron velesiko a boiron arotsondromoko amin'ny atsy tena otsondromo tsy mahay an'izany tsy mahay an'izany tsika zany tsy hoe miezaka mana mampitony ny fo toniako mihitsy ny foko aloha fa efa tian'indronantsy olona mihitsy fa toniako ny fo tsy mahay an'izany tsika fa le fisainana na de fankahalana ary na de tezitra ary de mbola manana fo vaovao manana fo madio manana fo tena hoe calme tsy matahotra tena fo tena hoe tony de tena tony
fa ny mahatonga eno tsara mahatonga ny olona reny le hoe mamono olona tampoko reny de manindronantsy olona de miteny ratsy olona de manompa olona de te manao opavararaka de reny le mora tezitra de manondraka raha mafana reny a tsy hoe eritreritra nandalo non tsy eritreritra mandalo reny hoe tezitra ianao de tonga de namelaka ty amena vadinao de nively boiron de torana ny vadinao de non tsy eritreritra reny fa efa fisainany efa tao anatin'ny fonao fotsiny reny fa rehefa ny excitena kely izy de mivoaka ny excitena kely izy de mivoaka ny zavatra kely nanetsika azy de mivoaka reny le anao manompa variraraka atao anaty commentaire reny atao anaty Facebook reny tsy hoe eritreritra sendra nandalo hoe sendra nandalo ianao de tonga de efa reny mihitsy ny fisainanao reny mpanompa olo reny le mpiteny ratsy olo reny efa zay mihitsy ny fisainana mivoaka avy ao anatinao fa tsy hoe eritreritra sendra nandalo de sendra telefônina sendra voapipika fotsiny fefa reny nibetsaka ao anatinao pitsikera olo mpamely olo mpanompa olo tena mpiteny ratsy olo de reny no mivoaka fa rehefa manana eritreritra le olona ka manomboka tezay ny tenin'Andriamanitra ary io zay ihany ratsy tezay ny baiboly ianao ratsy ny tenin'Andriamanitra no mitaizanao ratsy toroteny ny reanao tsy possible ianao tompoko ratsy mandre an'izany foana ny sofinao tsy possible anana fisainana madio zany ianao misy olona ohatra hitanao anaty Facebook any olona papahery olona hoe rehefa mahita olona kivy izy de mampahery olona hitanao mihitsy izy hoe ny resaka ataony anaty Facebook tena olona tena hitanao hoe tena manana fitiavana manana finiavana te hanampy olona tena malahelo fanan'olona mitondra mambavaka olona reny koa nefa fisainany mahatonga ny olona manana ny reny hoe tena hoe tia olona mivavaka mampahery an'le olona izy manana tena efa reny ny fisainanao reny le efa fisainanao lefa hoe manana fitiavana manana le mipana avaiza moa reny vokatry le eritreritra efa rerinao le zavatra hita amin'ny masonao toroteny reanao de le toroteny iny torotoroinao le fampianarana ny torotoroinao de ny efa rano miamidina tsikelikely midina tsikelikely ao anatin'ny fonao de reny le izy de lasa fisainana le eritreritra teo lasa fisainana zay zany miakina am'le zavatra torotorointsika zany tsy ndriko tsara miaraka am'le zavatra miakina am'le zavatra torotoroinao anatin'ny eritreritrao no mivadika fisainanao raha vo torotoroinao anatin'ny eritreritrao hoe ho asiko iny namako iny tsy maintsy aka volany aminy a tsy maintsy hosolokiko ny volany alaiko aloha 15 millions de zao ny fomba ny akaiko ny 15 millions de ataoko an'zao ny resaka ho atao de zao ny fomba hitondrako azy de efa manana eritreritra ianao zany de nivadika fisainana de raha vo hitanao iny olona iny de tsy hoe eritreritra sendrana diso zany reny teny olo reny hoe efa manao action be izy nisy action be nataony de ozy izy hoe tratra ny fakapana non tsy fakapana zany reny tsy eritreritra nandalo reny tsy eritreritra mandalo reny fa izavatra efa tato reny a efa zavatra ny torotoroin'andro maro ora maromaro no mivoaka ho azy fa laingy zany hoe navita action be anao navita nanolana zazy ianao navita napirafy ianao de tratra ny fakapana ary malala fa mianatsiny fa tsy fakapana ny fakapana zany atao anaty eritreritra ary azo toerina vo mipotra tonga de azonao toerina mipotra de azonao toerina fa mahatonga an'io efa mivadika action lizy mivadika action lizy a ozy izy ny teny tompo teo hoe ny fahotana rehefa torotoroina de miteraka fahafatesana de efa nisy zavatra efa mandro maromaro ny eritreretinao sy ny saintsainao de mivadika io asara mazava tsara amitsika zao fampianarana zany koa eto ary avana malala satria no délivrance ho an'ny fotsika androany de tsy maintsy ampahafantariko anao aloha ny antony idirany inona ny mahatonga anao be fialonana inona ny mahatonga anao manisy tia mirearea inona ny mahatonga anao manana fisainana ratsy ary ratsapanao fa ato mihitsy a ianao zany zao mandinika hoe le zavatra mahazo anao io ve zao mbola ty anatin'ny eritreritra ao sa efa ato amin'ny fisainany fonao mandinika ianao fa raha ao anatin'ny fonao io de délivreo efa lasa toetranao efa lasa fisainanao efa lasa mandeha automatique misy amitsika inge zany hoe
manao ratsy zany zavatra efa mandeha ho azy misy amitsika eny be dabe amitsika eny zany mandeha ho azy ny zavatra ataotsika ny ratsy ataotsika satria lizy efa fisaina zany fa ny alalana ny olona anankiray a ny alalana ny olona anankiray hoe manino izy ty hoe terina mpanompon'Andriamanitra izy de izay no natonga nanteny tambolohany teo aza manamelo teny raha ohatra ianao zany ka misy fieritreritra mandalo eritreritra mandalo ka eninao ny fonao fa manohatra an'iny de aza manameloko ny tenanao hoe hay saranga ohatra ny ratsy saina mihitsy a mieritreritratsy foana fa mahatonga anao miteny an'iny hoe mieritreritratsy iny le sainao ato tsy manaiky fa le ato mitady anaiky de toherinao foana le izy toherinao foana fa rehefa zay le hoe toherino devoly fa rehefa manohatra foana ianao de lasa tsy tafiditra fontsony izy lasa tsy tafiditra tsony le devoly fa raha vao io zany ny eritreretinao de mitody de miampidiriny devoly lalina ianao zao ny anaovanao azy zao ny frazy hitondranao azy mody ampinananao lasopy kely izy ndanao me misy sao de tambatambazao nyty de ary ny devoly fetsy a mahay mamety olo-tsaina ratsy ianao tena hoe petrapetraka mihitsy nanaovany azy de efa ampidiriny programmen'ny fonao programme de efa mivoaka araky le zavatra tiana ohatratrariny zany angizy liavana malala zany izy io de nefa niny raha vao tanteraka raha vao zavatra ratsy mihitsy ny tanteraka de zao foana nitady dioryavana mary ny voalazan'ny baiboly ato amin'ny Jakoba io manao hoe ary ny filana rehefa torotoroina de miteraka ota ary ny ota rehefa tanteraka de miteraka fahafatesana raha vao misy fahotany indray mandeha no tompoko de tsy maintsy mikorotana ambony ambanin'ny fiainana ny mamany ny olana sy fahotany indray mandeha iny zany tompoko tsy vaovaha indray mandeha ary io nefa tsy maintsy vahanao ndraindray ianao mitady hipetrapetraka fotsiny hoe hodiako fanina fa tsy mety hodina fanina zany ny fahotana fa ny fahotana raha vao tanteraka tsy maintsy miteraka fahafatesana ary tena mampikorotana ny hoavinao ray manontolo ary jereo nge fa misy ampinareo reo nge raha lasanambavy niteraka tsy nanambady zany angizy io ny fijangajangana mamy ampinananao ohatran'ny bonkeny ny fijangajangana mamy ampinananao ohatran'ny bonkeny ainao le bonkena le bonkena zany mitrosa zany zay le fitenenan'ny olona mamy ampinanao ohatran'ny bonkena fa ny mandony trosa ny raharaha mihinana an'le hena anao zany mitrosa hena ianao a fa le ry mihinana an'le kitoza mihinana an'le sosiena tena fa ny mandony trosa ny raharaha mampalahelo ane ny mahita ankizy vavy milingilingy ery miaraka amin'ny lehilahy milingilingy miaraka amin'ny vadin'olona milingilingy ery mijangajanga etsero milingy ohatrany hoe tsisy ohatranao mihitsy tsisy ohatranao be voka somatsara ianao 5 volana enimbolana ary io ny lehilahy io ianao so zanako rery mirotoroto andeha hitady vola hitady arina hitady asa miaraka amin'izangah iny azonao arina iny etana be iny tsy azonao arina io baby io tsy azonao ialana ny ray aman-dreny azonao andosirana ny ray aman-dreny azonao anaovana be famalina ny ray aman-dreny ny ray aman-dreny azonao anaovana adalana ny piraitam-poanao azonao anaovana vavabe fa io zazakely io la ny lingilinginao anga io misy ninona azo atao io nga te alala zany na tsy mihinakanina ary anao mitady nono io ianao efa tsy nihinakanina hatramin'ny maraina tsy nihinakanina ataondro tsy nihinakanina arivo mbola minono tady nono ihany eo amin'ny any lary tsy te alala fa io mitady nono vokatry le fahotana mamy ampinananao ohatran'ny bonkena firifiry ny tanora mitsondrona roro bandy ny tenako tsy maintsy mitsindrona roro fa bandy tsy fantara bandy raha tsy mitsindrona roro ny tena olona bandy mamy ampinanana ohatran'ny bonkena fa ny mandony trosa ny raharaha ary zany ny fahotana de ohatra zany mahafinaritra ny manota fahafinaretana azo amin'ny ohatra ny reniny reny ohatra ny tsisy olona sambatra ohatranao fa miomanako hitatany vokany fa ny baiboly marina foana ny fahotana rehefa torotoroina miteraka fahafatesana le fijangajangana kely 10 minitra ny erahana tamin'ny lehilahy io le zaza kely mamatotra ny fiainanao io
mamatotra ny fiainanao ndeha anambady ianao tsy hitanao zay anaovana an'le zazakely anambady ianao tsy hitanao ahoana za efa niteraka tsy tena zay le fandehany satria ny fahotana miteraka ota avaiza le fahotana avato amin'ny eritseritra de nitorotoro ny vadika fisainana rehefa mivadika fisainana nataony action miteraka fahafatesana miteraka fampitehana miteraka fahambaraka miteraka trosa miteraka problema mavesatra miteraka ny korotana tsy mety miva io raha tsy nangalatra ny volan'ny orinasa ianao zao tsy mitebiteby any gadra tsy mitebiteby anyty miakatra parika isaky mimetsika ty tsy isaky mimetsika anao kekisany amin'ny tribonaly amin'ny vola mandoa vola zao ndray ony no le fahotana indray mandeha nangalatra ny volan'ny orinasa nanodina volan'ny orinasa nanao tsy fahamarinana de io tsy maintsy taizany angany tatao amin'ny eritseritra de mivadika fisainana io ianao tratra io tianafaka anao ny tompo analanao anatin'ny tebiteby analanao anatin'ny tahotra analanao anatin'ny alahelo analanao anatin'ny vesatra raha mety aminao ametro tanana ny fonao arao zao vavaka zao arao zao vavaka zao Jesosy io teo afaka rehako zany teninao zany mamelombelona fanahako mampianatra ny lalana tokony aleha vonjeo a Jesosy afao a tompo afao a tompo afao a tompo afao amin'ny fisainana ratsy afao amin'ny fisainana ratsy ny foko ireo zavatra ratsy mbola mitoetra anatin'ny foko ireo fisainana ratsy mitoetra anatin'ny foko ireo eritreritry mandalo ato anatin'ny eritreritro miala amin'ny anaran'i Jesosy ireo eritreritry mandalo ato anatin'ny lohako miala amin'ny anaran'i Jesosy miala amin'ny anaran'i Jesosy miala amin'ny anaran'i Jesosy Jesosy io zay vao fantatro mahatonga na matahotra lava mahatonga na mitebiteby lava lasa feno fanahina ainy saiko mihitsy ny foko mihitsy efa feno zavatra ratsy feno zavatra ratsy afao a Jesosy esory ireo zavatra ratsy rehetrarehetra atao anatiko esory ny fisainana ratsy rehetra atao anatiko miala atao anatiko ato zany amin'ny anaran'i Jesosy mamelany eloko tompo mamelany eloko Jesosy vonjeo aho sitrano aho afao aho amen eto ariavana tiako ianao raha andinika akipimo masonao fa mahatonga anao marary fo io tsy mety milamina fonao tebiteby manana fanahina manana tahotra de ny zavatra ratsy rehetrarehetra tompoko de miteraka zavatra ratsy ny zavatra ratsy miteraka zavatra ratsy tsy misy azo ratsy ka movo tsara fa ny azo ratsy rehetra de mamovo ratsy ho Jesosy mahatonga anao manana olana anatin'ny fo makahala olona matsiaro tena ohatrany ty amony teny zany ianao matsiaro tena ohatrany hoe ilikiliky ny olona ianao matsiaro tena irery ianao matsiaro tena mijaly ianao manamboly ianao manakareny ianao manana asa nefa ohatrany tsy manam-piadanana tsy manana filaminana ianao io mihitsy zany resako zany manamboly ianao ary mirehare amin'ny volanao nefa tsy mety mahita tory amin'ny alina misy tebiteby foana mahazo anao tahotra manana trano firy ianao ny olona mijery anao hoe miadana ianao fa manana trano be da be manana tany be da be manana tomobila be da be de izy ny olona hoe ianao ny olona miadana ianao nefa mahatsiaro fa ianao ny olona mijaly ary tsy mety manam-piadanana tsy mety manana fahasambarana tsy mety manana fifaliana anananao ny diplôma anananao ny asa tsara anananao ny voninahitra fa ianao mikorotana lava ato misy zavatra tsy milamina satria raha vao ny fonao tompoko misy zavatra ratsy ao de tsy maintsy misy tahotra sy tebiteby ary zany mampikorotana anao mampikorotana tiako ianao raha hivavaka ao anatin'ny 2 minity mivavaha de mangatany famindrampon'ny tompo ao anatin'ity hira ity
mangatany famelakeloko mamelany eloko jesosy de roay ny fisainana ratsy rehetra ao anatin'izany roay tsisy toerana ho an'ny devoly tsony atao anatiko ato hoe mamindra fo amiko jesosy midira atao anatin'ny foko ny fanahy masina miala ianao satana miala fisainana ratsy rehetra fa reo mampikorotana anao samy mivavaka mafy l'esclavage terminé, je vis ma liberté. Saoratsika ny tompo zay ela mahafinaritra ainy avelao mba hivavaka ho anao jesosy eo mivavaka ho an'ireto olona mpanaraka ny fandarana na amin'ny radio na amin'ny télé na amin'ny facebook reto jesosy indrindrandrindra reto olona aty ampitany ranomasina aty a France zay maro amin'izy ireo mihitsy ny hoe mieritreritra fa rehefa tonga aty a France de miadana mieritreritra ty rehefa tonga aty a France sambatra rehefa tonga aty andafy aty milamina akanjo amin'izao fotoana zao misy tebiteby misy alahelo tsy manam-pifaliana manana tahotra miala ao anatin'ny fonao zany tahotra zany miala ny tebiteby rehetra miala ny fanahina rehetra ao anatin'ny fo miala amin'ny anaran'i Jesosy zavatra tsy nambolen'Andriamanitra ao anatin'ny fonao ao miala ao daholy miala ao daholy miala ao daholy sy ao anatin'ny fo ao Jesosy eo afao reto rahalasena-bavy reto vonjeo reto rahalasena-bavy reto afaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy miala na nieritrery-dratsy na ny fisainana ratsy miala amin'ny anaran'i Jesosy na nieritrery-dratsy na fisainana ratsy miala amin'ny anaran'i Jesosy afaka ianao manomboka eto afao tompo io rahalahy io afao Jesosy io anabavy io vonjeo Jesosy io anabavy io matoky avazovavaka ataoko zao dia anafanao azy misy sara tompo amen izay say ny fandarantsika teto ry havako malalako ho atsika aty a France zany aty a Europe ray manontolo aty Allemagne dia tsindriko foana fa amin'ny 20 mai ho avy izao sabotsy izy io raha sirapony tompo amin'ny herinandro ambony meko ny toerana satria mbola ny fandisiko ely le toerana fa ho alefa atsika atao amin'ny tambajotra seritrery atao Facebook toerana io dia aparitakitsika ny filazana fa tsy maintsy fantatra amin'ny herinandro ty le toerana fa nisy mifandisiko ely de tsy maintsy ampahafantariko mialoha ihany fa le 20 mai fotsiny zany de izy zay vavaka délivrance ho an'ny fo ianao tsy mety manam-pifaliana ianao mitebiteby lava ianao manana tahotra ianao tsy mety milamitsaina ianao mahatsiaro ohatrany tsy mety sambatra nefa nyto mikarama 2000 euro 4000 euro 10 000 euro nefa tena herinao hoe tena misy zavatra tsy mety milamina any anatinao any anananao ny tomobile fa herinao tsy mety milamina tsy mety mahita tory herinao mikorotana amin'ny fianakavianao mikorotana tokantrano satria misy avy any amin'ny fo daholo ange mahatonga no mikorotana tokantrano herinao tsy mety milamina amin'ny asa herinao manana zavatra rehetrarehetra tsy mampilamina anao ny tompo any hitanao io fotoana lehibe zay ho ataotsika amin'ny 20 mai io eto France eto Paris no enoko fanisany anampitosika anao ampitao any amin'ny namana navana sy tapaka rehetra apartao zao fandarana izao dia ifampivavakatsika amin'ny fotoana lehibe sy koavana io ho tahin'Andriamanitsika ho atsika eto Madagasikara amin'ny sabotsy ho avy izao 13 mai mbola eto ny tenako ary avantsinjiko teto ihany ankeo mbola eto ny tenako hiaraka amintsika eto aho ary isy fampianarana lehibe amin'ny sabotsy ho avy izao manomboka amin'ny 7 ora maraina manerana ny trano fivavahana vaoniloko eto Antananarivo toroteny iray ihany eto amin'ny 3 frères Ndefanambojanary temple de la Fabepasy Karobato dia hitondra fampianarana lehibe ny tenako melohany andehanana epita ranomasina indray anao vavaka ho atsika ary hivavaka manokana ho an'ny arabolanao aho amin'ny sabotsy ho avy izao hivavaka ho an'ny asanao mba tena amaraparana atsika koa lay hoe fahendrena sy fahazavantsaina dia ho ataotsika zay fotoana lehibe zay mametraka mandram-piona mandram-pitafa veloma tompoko vahony oloko vahony oloko andraisanao toroteny mahery vaitra anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance saenjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahony oloko vahony oloko nandefandefeny izy mba Aku nanisik, ampunya